fandrarana ny foana sigara eny amin'ny toerana ifamezivezen'ny besiny maro zay toerana anatiny na mifefy sy ahitana olona miasa ary fitateram-bahoaka. Efa manan-kery eto Madagasikara ny didim-pitondrana laharana 29511 bara 2013 tamin'ny 3 oktobra 2013 zay mandrara ny foana sigara eny amin'ny toerana ifamezivezen'ny besiny maro zay toerana anatiny na mifefy ahitana olona miasa na ary fitateram-bahoaka. Ny antony andraisana izao fepetra izao dia ny sinzovana ny fahasalaman'ny tsirairay satria ny fievonany setroka avoakany sigara dia mahatonga aretina maro zay sarotra sitraniny. Araka ny fanadihadiany natao teto Madagasikara teny anivon'ny tanora teo anelanelan'ny taona 13 ka 15 taona tamin'ny taona 2012 dia ny 570 tanora nanaovana fanadihadiana dia mihevoka ny setroka sigara ny hafa eny amin'ny toerana ifamezivezen'ny besiny maro. Ny 70 tanora dia resy latra amin'ny fandrarana ny foana sigara amin'ny toerana ifamezivezen'ny besiny maro. Ny 70 tanora dia mafantatra fa miteraka voka-drasy ara-pahasalamana ny fievonany setroky ny sigara ny hafa. Efa manan-kery eto amintsika Madagasikara ihany koa ny fifanarahana lasitra iraisam-pirenena momba ny fahasalamana amin'ny ady amin'ny parakisy sigara nanomboka tamin'ny taona 2012. Noho ireo zava-misy rehetra ireo no nahatonga asika eto Madagasikara nandray izao fepetra zao mba hiarovana ny fahasalamana ireo sy mpifoka sigara sy ireo mpifoka sigara ihany koa amin'ny voka-drasy ateraky ny fievon'ny setroka sigara. Marina etona fa ireo tompony toerana ifamezivezen'ny besiny maro zay toerana anatiny na mifefy sy ahitana olona miasa no tompona andraikitra voalohany amin'ny fampiarana ity didim-pitondrana ity. Ireo tompona andraikitra ireo dia manala ny fanatazana tay sigara amin'ny toerana izay adidiny, mametaka ny marika fandrarana ny fifoana sigara amin'ny faritra izay adidiny, manentana ireo olona mampiasa sy mivezivezy eo amin'ny toerana adidiny sy hifoka sigara. Eto ampamaranana dia ampasahivina isika fa miatra eto amintsika manomboka ny 3 oktobra 2012 ny didim-pitondrana laharana 29511 bara 2013 tamin'ny 3 oktobra 2013 zay nandrara ny fifoana sigara eny amin'ny toerana fivezivezen'ny besiny maro zay toerana anatiny mifefy ahitana olona miasa ary fitateram-bahoaka. Ny fahasalamana no voalokarena koa manentana ansika rehetra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka aleo ny misoroka toy izay misabo mankasitraka tompoko vavy misaotra tompoko lahy.